Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement izay misolo tena ny fanjakana mahefa eto Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ramatoa filoha lefitry ny anteny era-pirenena namana akaiky tao amin'ny gouvernement. Misolo tena ny filoha ny anteny mera anteny mera-pirenena misolo toerana. Tsy tonga moa izy tsy fantatra hoe inona tsy nahatonga azy fa dia soloany ramatoa filoha lefitry ny anteny mera-pirenena teny izy eto. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo HCJ. Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ramatoa filoha lefitry ny vao mera-pirenena mahaloha-tena miaro ny zon'olombelona. Isika mpikambana ao amboromaritry ny antimeran-doolona sy ianareo loholona namana. Ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernement, ao koa ianareo tompon'andraikitra ambony amin'ny ministera isan-tsokajiny, ianareo tompon'andraikitra ambony koa eo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Andriamatoa filohan'ny délégationna manokany ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andriamatoa lehiben'ny distrikana Avaradrano, ianareo ben'ny tanàna, misy ben'ny tanàna maromaro eto. Andriamatoa délégué au maire ao boriboritany fahefatra izay tompon'ny toerana, miandraikitra ny toerana izay misy ny anteny meran-doolona ity. Ao koa ianareo chef pokotany vitsivitsy izay nitsongaina tao anatin'ny maro. Ianareo mpanao gazety namana, ianareo mpiara-miasa eto amin'ny anteny meran-doolona, ary koa indrindrandrindra moa tsy farany lazaina fa lehibe dia ianareo vahiny nasaina manokana manatrika eto, tompoko vavy sy tompoko lahy ajaina. Afaliana ho ahy filohan'ny anteny meran-doolona sy ny mpikambana ao Birao maharitra sy ny loholon'i Madagasikara no mandray sy miarahaba anareo ampitiavana tonga manotrona izao fotoana izao. Isaorantsika an'Andriamanitra tompon'ny fandaharana fa tafahoanetotsika anatrika izao lanonam-panokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity izay ho tanterahana eto amin'ny anteny meran-doolona. Maro tokoa ny mety ho sakana tsy ahatongavana amin'ny fiainana andavanandro eo, na ara-pivelomana na ara-pahasalamana, eny eo sady koa ary ny fiomanana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, eo koa ny toetrandro izay matetika misy loza voajanahary, ka eto aho dia miaraka ory amin'ireo fianakaviana namony ainy noho ny loza voajanahary, ary mivavaka ho an'ireo tsy salama ho sitrana somatsara, ary koa makahery ny fianakaviana sy ireo ny ara-pahavoazana. Ho lasan'izay ny ratsy rehetra fa sosiny tsara kosa no atrehitsika amin'ny ho avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izao fivoriana ara-potoana voalohany tanterahiny anteny meran-doolona izao amin'ny akapobeany dia iompana amin'ny raharaha anatiny. Tenenina manokana pahibe maso feto aminareo ihany koa zany fa ao anatin'izany raharaha anatin'izany dia isy ny fametrahana, satria ilaina io na ao aminay ato anatiny na ao amin'ny any ivelany ny sampandraraha mpandray sy mpanome tohiny ireo fitarainan'ny mpiasa. Io moa zany mpiasa fa misy koa zany le avy any ivelany tsy te hiteny izy momba ny zavatra misy dia raisinay koa dia ampitainay amin'izay tompon'andraikitra na service de traitement suivi de doléance. Dia eo anivon'ny fitsirihana sy ny fisafondra rahandelo meran-doolona na inspection générale du Sénat no hisy an'izy io. Izy koa ny fifidianana filoha-mboamera vaovao, isolo ny filoha-mboamera fahatelo, voamera sosialy, kolontsaina sy serasera, izay ny andraikitra izany moa teo aloha dia ny namana lasa filohan'ny délégationna manokana ny commune Antananarivo renivohitra, izay saorana manokana tamin'ny fiaraha-miasa teto. Tena nafinaritra mihitsy ny firalahiana nisy teto aminay, ary irariana mba hitohy hatrany foana zany firalahiana nisy eo amintsika zany Andriamatoa président.
misy koa ny fandaninana izay mety ho volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta toy ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana na siam-panitsiana. Misy moa ny lolona vaovao a mandray asa andriamatoa Rabetsaroana Willy Sylvain, marina efa tato ianao a fa io miova sata miova andrina ka inoko fa tsy mahadiso ny mbola mampatsiahy indray ny hevitry momba ny tokony ho toetra sy fihetsika an'izany atao hoe loholona izany. Ny loholona dia ray aman-dreny, olon-kendry na ara-pitondran-tena na ara-pihetsika. Tsy tokony isy izany loholona misetrasetra mamoan-dalambe na manao fandikan-dalàna toy ny fanaovana trafika, fisolokiana eny hatramy mamono olona aza satria hita zany a tamin'ny mpikambana amin'ny androm-panjakana hafa. Ny loholona dia manaja ny rafitra misy indrindra ny androm-panjakana ka tsy olona velivelo no jerena sy asongadina fa ny androm-panjakana. Misy any amin'ny androm-panjakana hafa izany manao an'izany satria ohatra hoe rehefa izaho zao a no antenimeran-doholona, filohan'ny antenimeran-doholona dia tsy tonga manatrika ny lanonana ara-panjakana ny filoha teo aloha ny antenimeram-pirenena io a sy ny manaraka zao a ny filoha-pisolo-toerana ao amin'ny antenimeram-pirenena. Ohatra fotsiny izay resahana izay a fa ny atsika zany atao amin'le olona dia le androm-panjakana no jerena. Rehefa izy no ao a na mialatsiny mampiasa teny frantsay a na légitime izy a na légal izy, rehefa izy no ao a dia itsika manaja ny androm-panjakana izay misy. Mampalahelo mantsy fa lazaina fa ny hevitra no miady fa tsy ny olona ka ity tonga amin'le fitenena hoe hafa no tenenina, hafa no atao. Ho ahy manokana dia tsy mampanenina azy zany, saingy ilay toe-tsaina no tsy mety ka hitenenako ny loholona mba tsy ho ambany saina toy izany a fa tena olon-kendry tokoa. Fahatelo a, ny antenimeran-doholona dia raharaha-pirenena anatiny no sahaniny. Taratra ahitana ny fitiavan-tanindrazana, ny fahaleovan-tena marina ary indrindra koa firehariana amin'ny maha-malagasy no eto amin'ny antenimeran-doholona. Koa tsy ny teny frantsainy no asaina manatrika atao a mibahatoerana amin'ny lahateny eto. Za tsy teny frantsay na teny anglisy mihitsy eto fa teny malagasy no ataoko eto. Tsy andeha hanaja amin'ireo masovoa na sehatra iraisam-pirenena fa malagasy ny eto a dia atsika malagasy dia vitatsika ny tokony atao eto amin'ity firenena malagasitsika ity. Ny antenimeran-doholona koa dia hevitry ny maro sy hevitra ara-drariny sy ara-dalàna no teneniny eto a fa tsy ny hevitra manokana sy ny olona vitsivitsy zay manao mitovy hevitra aminao. Ny mahavariana mantsy dia rehefa manao hetsika ho tombontsoa ny tenany ny sasany zany dia mitabataba hoe zay ty taninrazana zay dia ohatran'izao tonga hatraminy hoe miainana zany ary mbola mandehanana reo eto Antananarivo fa nivelany tsy haiko aloha fa tsy mahita any fa soratany eny amin'ny rindrina mihitsy hoe les français dehors, on ne veut pas de français à Madagascar. Lazaina imasom-baoaka zany ary soratana amin'ny rindrina. Kanefa rehefa tonga ny fotoana hitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny tena, hitadiavana toerana dia lasa indray mandeha makany amin'ireo le vahiny zay aratsiana zay andrangitana any malagasy ho ankalaina izany. Lazaina amin'ny vahiny keo fa ny maro anisa no manaraka ny heviny, kanefa rehefa manao hetsika fanakorontanana hanonganana androm-panjakana dia izay voakarama ihany no mihetsika antsika eo dia avy eo mangina. Ireo miseho mpitarika voasambotra ny mpanao famotorana aza ho dininy hafa tsy fantatra akory rehefa voasambotra any. Raha tena hetsy-bahoaka marina
tsisy ahatohatra n'izany, tsisy ahatohatra n'izany etsy-bahoaka, tena etsy-bahoaka zany, ary ny ainan'izany tsika 2,790 ny ainan'izany tsika 1,790 ny ainan'izany tsika 2,4 ny ainan'izany tsika 5,4 ary mbola ny ainan'izany amin'ny ampahany 8,2 ny etsika natao lazaina fa hoe etsy-bahoaka dia misy hatraminy hoe nanakaramana miaramila ikeony, na tamin'ny tetezamity io a na tamin'ny farany teo nitroahana grenady tsy teny hoe atraiza satria sao de iteny hafa fa na tompona ndraikitra ambony aza de nitroahana explosif tamin'izany fotoana zany, ary farany teo de nitao amin'ny tobo Richard Ratsimandrava mihitsy no nitroahana grenady. Tobo Ratsimandrava, commandement de la gendarmerie nationale, nidorana amin'ny birao mpifidianana nefa vita ihany ilay fifidianana filoam-pirenena, ary zao hiatrika fifidianana solomahavahoaka zao indray tsika, solomahavahoaka zao indray tsika. Zany no midika fa resabe fotsiny no miteny hoe andro vahoaka maro anisa no leo, vahoaka maro anisa no ohatran'izao a, fa rehefa hetsika io vahoaka io de tsy voatohany io. Za tandro filaminana teo aloha no miteny anareo an'izany a, fa tsy ny olona te hitady seza na ny olona te hamitaka. Ity indray dia mety hisy teny ngamba hoe satria miaramila ve ianao teo aloha de tia hampiatra ny kolotsaina miaramila, kanefany a everiko a fa rariny sitsiny a zao zavatra ataonay zao. Zao lanonana zao a dia lanonam-panjakana, cérémonie officielle ozy mifiteny azy amin'ny teny frantsay a, toy ny raha misy koa hoe lanonana hoe mendrika aza na fanambadiana na any amin'ny fivavahana, dia inona ny zavatra miseho any a, akanjo mihaja sy madio no anaovana rehefa misy lanonana ofisialy. Ka eto tsika andriamatoa loholona raha Betsaroana Wely Sylvain de izay zany le itianao apetraka eto hoe rehefa lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ohatra zao a de mihaja fa tsy sanatria hoe mialatsiny hoe amin'ny zavatra misy ataoko hoe te amin'ny miaramila izy mba hamora mazy hoe au lieu de tenue de cérémonie metinao de tenue de travail no entinao amin'ny lanonana ofisialy. Kanefany a mahay mitondra la akanjo madio ihany izy rehefa any amin'ny toerana ivelany amin'ny antenimera ndoolona, aleoko antenimera ndoolona ndresahana amin'izay fotoana zay, tsy tokony iseho aty amintsika izay. Manarak'izay koa amin'ny lanonana ofisialy toy izao lanonana fanokafana toy izao de tokony hiavaka amin'ny be sy ny maro a ny hoe loolona, fa tsy fangaro amin'ny olona ao. Zay no mahalolona. Inona no mampiavaka atsika loolona? De ity samboady ity. Ka itsika zany ato, za moa tsy afaka anome baiko hoe hosaziko ianao rehefa tsy anaraka an'izay satria tsy ohatran'ny any amin'ny miaramila ny ato a, fa mba miangavy sy mitalaoaka hoe rehefa lanonana toy izao zany a dia manao an'izay a akanjo tenue de cérémonie zay zany a no anaovantsika mampiavaka atsika amin'ny olona miaraka amin'ity le samboady ity. Ka zay no efa hisorako sahady anareo a lo olona namanatso nanaraka an'izay torohevitra no teneniko zay. Zao tsika tonga de hita hoe reto ny lo olona, tonga de fantatra ndretra zany reo ny lo olona de ometsika tehaka ny lo olona zany. Ny manarak'izay a dia hiezaka koa ny lo olona homendrika ny androm-panjakana misy atsika araka lefa nilazaina teo zany eo, ary ampiseho fa i Madagasikara dia firenena maleo tena, ny malagasy dia mirearea fa mana ny maizy azy. Tsy sika lo olona lato mihitsy zany a no andeha hitomany na hitalao any amin'ny firenena hafa, fa rehefa miresaka dia olona mitovy no miresaka, firenena mitovy a no miresaka, fa tsy hoe rehefa tonga ny vahiny a de miforotra ianao a, rehefa tonga ny ivelany a de piriny ianao. Efa niaraka tamiko andriamato
loolona raha Betsarona Sylvain tamin'andray ny FMI teto a dia misaotranao sady fa na dia mbola tsy nitenao inona le loolona andrasana aminao loolona dia efa naseho anao le izy a dia hitanao le akony tamin'ny ireo solotena ny FMI teo reo rehefa avy eo na ny lasa firahalahiana mihitsy no misy teo amintsika. Koa mbola mamerina ho anareo rehetra tonga eto ah koa ny fankasitrahana anareo tonga manatrika izy laonao amin'ny ofisialy sy ara-panjakana izao. Misaotra tompokilahy makasitraka tompoko vavy ary ambaranay ary fa misokatra ny fivoriana ra-potoana voalohany tanterahiny ny anteny Merandolona amin'ity taona 2024 ity. Ho an'ny loolona moa zany a raha pitsika amin'ny sivy miverina eto a dia tontolo ny andro tsika miasa mety faran'izany na ho fitaitsika daholo ny tokony atao rehetra satria be dia be ny zavatra manesika amin'izao fotoana izao a ny alakamisy dia efa andro tsy fiasana efa hanomboka koa ny fifidianana ny fampelezan-kevitra dia hiezaka tsika mba mila faharetanareo kely a ho an'ny rapitso fa mety tsy janona mihitsy tsika tontolo ny andro a hiasa dia makasitraka tompokilahy makasitraka tompoko vavy a ho tain'Andriamanitra isika rehetra.